Ijoara Voajanahary nahiditra amponjandroany. Bofo mobile eto Antananarivo renivohitra nomeny ny CEA valambefapolora ialana. Team Mambotra Team nisy fiaonana voalohany teo amin'ny Olombofidy sy ireo mpikatroka. Araba omba ampirarintso tokolasy tompoko vavy no hitsidihana tokantrano indray anatin'ny fotoana ny fampalalamba ny MBS amin'ny takarivan'ny Zoma 13 Oktobra 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana zahay itoetra anaraka ny fotoana ny fampalalamba vao hatramin'ny farany indray eto amin'ny MBS fahitalavitra. Avy hatrany dia valtranga mpiaramonina anisan'ny manaitra ny maro ihany koa ty vaovao aroso aminao voalohany ity. Nahiditra ponja androany Ijoara Voajanahary izay mpanao gazety no sady tale général ny ORTM teo aloha nisy ny fitoriana izay nahazo azy tena anivon'ny rafi-pitsarana manokana amin'ny sahanandrara kolikoly na ny pôle anticorruption niteraka izao fampidirana ponja izao. Asina Andriamalala mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ay noho ny fanodikidinam-bola teo anivon'ny aina amanjery nasionaly na ny ORTM nivesatra nanenjehana Anjoara Voajanahary. Raha tsy aivina dia efa niakatra tena anivon'ny Bianco ity raharaha ity ary nalefa tena anivon'ny paka indray na ny fitsarana manokana misana ny kolikoly taorin'izay. Ny 14 Oktobra teo dia navoaka ny paka ny didy fa mandalo fanaraha-maso eny anivon'ny fitsarana isanandro na sous contrôle judiciaire Ijoara Voajanahary taorin'izay. Nanda io didiny voaka io anefa ny mpitory taorin'izay ary namerina indray ny raharaha tena anivon'ny Bianco ary ity farany no namoaka fanapahana fa midoboka amponjavonjo maika ity taledy général ny ORTM teo aloha ity. Raha tsy aivina dia anisan'ireo mpanao gazety nandrindra ilay fandaharana hoe ny avoloha Ijoara Voajanahary tao amin'ny aina amanjerim-panjakana tamin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Ny 13 Aprily taona 2024 fony izy mbola taledy général ny ORTM dia anisan'ny fampidinika tamin'ireo solombavambaoka 17 tao anatin'ny ORTM ihany koa izy rehefa nangataka ny hiditra tao amin'ny aina amanjerim-panjakana ireo solombavambaoka. Olona ntanandraikitra maro tamin'ny fitondrana Rajonary Mampianina maro izany ankehitriny no nadoboka ponja. Raha tsy ilaza afa-tsy mbola Rajona, Berija Ravelmanatsoa, Claudine Razaimamonjy sy ny maro hafa. Izao indray dia nahazo ny anjarany ihany koa Ijoara Voajanahary, mpanao gazety nadoboka ponja taoriny Roly Merci ministra serasera teo aloha. Lafim-baovao politika dia notanterahana androany teny Ivato teny ny fivorian'ny Olombofidy teo anivon'ny Antokotiko Madagasikara tao amin'ny distrika Nambotra Atrimo izay fanomezana toromarika mikasika ny fiainan'ny antoko sy ny antony izay fivoriana tanterahana teny Ivato izay. Jessica Miray manoro Andriamalala ny tena toerana. Miisa 420 ny Olombofidy avy amin'ny Antokotimo tao amin'ny distrika Nambotra Atrimo. 70 amin'ireo mpanolo-tsaina ny 5 ben'ny tanàna ary iray ny solombavambahoaka. Fampiofanana mikasika ny fiainan'ny antoko ny raharaham-pirenena no anisan'ny nodinina teto androany. Fananana endrika fifampiofanana teo amin'ny samy Olombofidy, izay ny tapany voalohany, ny tapany faharoa nandinihana ny fampizarana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, nanaovana analizy ny arahana namakafaka ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny fiantraikan'izany aty anivon'ny distrika Nambotra Atrimo ary nampitany Olombofidy any amin'ny commune tamin'ny solombavambahoaka Timo aty amin'ny distrika Nambotra Atrimo. Anisan'ny toromarika nozaraina ny mikasika ny tsy fandraisany Antokotimo amin'ny fifidianana lolo ny Madagasikara. Tsy nandrosaka kandida no sady tsy ampandray anjara ny mpifidy vaventy. Mizara izao vao misy ny fotoana ionana hoe azo lazaina hoe feno zay androany. Dia androany vao tena nizara ilay toromarika avy amin'ny bureau politique ny amin'ny tsy fandraisana anjara mba tsy isin'ny olo hoe avy amin'ny aina amanjery fotsiny no na enon'ny mpanolo-tsaina na afatra mipita avy aman'olona tsy litsofina hoe tsy handray anjara hono ny Antokotimo. Fa androany no nampitana azy tamin'ny fomba ofisialy. Etsika fanomboana ihany ity ny tanterahina androany ity, ity amin'ny fameloma maso ny antoko hatrany amin'ny fototra izany. Mbola vaovao ny politika hatrany akotrokotrika ny ao Ambatondrazaka Rampitso satria dia efa vonona ny zavatra rehetra ny amin'ny tatitra izay ataon'ny vondrona parlementaire momba ny Rampitso izay ho tanterahana any Ambatondrazaka. Manoloana indrindra moa ny zava-misy eto amin'ny firenena no antony ity fanaovana tatitra ity. Asina Andriamalala sy Andra Kotomalala hatrany.
taorian'ny Tomasina sy Mahajanga dia anjara ny vahoaka ao Ambatondrazaka indray no iaino sy tafamivantana amin'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotim. Anjara asan'ny solombavambahoaka izany araka ny voasoratra ny lalam-panorenana. Raha iverenana ny zava-nitranga tao Mahajanga ny farany herinandro lasa teo dia mariky ny tsy fahazakana demokrasia eto Madagasikara ireny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ireny. Parlementaire anao tatitra amin'ny vahoaka mantsy nasaina ny sakana ny mpitandro ny filaminana. Raha ho an'ny rampitso dia ao amin'ny espace laza no anatanterahana izany tatitra izany any Ambatondrazaka ary ho avy anotrina izany ankoa ny vondrona panorama. Lafo vaovao hafa dia anisany mandalo eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny fivoriana faharoa tahaka izao ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy mangataka ny andefasana ity volavolan-dalàna ao anatin'ny feptom-piasana ity ny solombavambahoaka ahafahany mandinika izay andinidininy izay. Jessica Miray, Manora Andriamalala. Mifarana androany ny herinandro voalohany amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny solombavambahoaka. Volavolan-dalàna anisan'ny tapahana amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa toy izao ny teti-bolam-panjakana araka ny voalaza ny lalam-pandrenana. Matetika nefa herinandro natapabolana amin'ny alohan'ny farana ny fivoriana vao tonga eny anivon'ny anteny meram-pirenena io volavolan-dalàna io ary hatramin'ny androany tsy mbola tonga eny amin'ny anteny mera io volavolan-dalàna io. Tokony ho fantatry ny rehetra fa rehefa tonga io teti-bola io zavatra miakatra toko any amin'ny 20 cm miala amin'ny tany ny ahavon'ny antota taratasy farafahakeliny zany 20 cm miala amin'ny tany ny ahavon'ny antota taratasy boky izay mandravona ny teti-bola io zany hoe filana voatsiary ny filazana hoe tokony ho hita amin'ny atsipria ny alohan'ny andaninana tsy ny teti-bola io volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bola io ao anatin'ny herinandro natapabolana. Akoatr'izay mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tokony hisokafan'ny fanomanana ny teti-bola ho an'ny olona rehetrarehetra rehefa tonga eo am-pelatana parlementaire io volavolan-dalàna misy ny teti-bolam-panjakana io eo zany vao manomboka handray sosokevitra avy any amin'ireo sehatrasa fiarina sy sehatrasa hafa rehetrarehetra sy ny fiarahamon'ny pirenena voakasika mivantana na akolaka amin'io teti-bola rehefa nafoy zany le fotoana rehetrarehetra eny lasa voadingana. Ny anteny mera rotonta no mandinika ny volavolan-dalàna. Ny anteny meram-pirenena kosa no manapaka farany raha toka misy ny tsy fahalanina ny anivon'ny Sena. Fa mbola vaovao mahakasika ny resaka politika ihany eny amin'ny anteny merandolona eny dia tsy mazava ny fitsinjaran'ny mpitondra ny vola eo anivon'ny androm-panjakana ary mila petraka mazava tsara ny lalàna ny vola rehetra sy ny teti-bola entina miatrika ireo sehatra tsirairay. Tsy rary noho izy raha toka ny olana kere any atsimo no andeha anilihana ny resaka teti-bola ho amin'ny androm-panjakana iray. Solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy fanadihadiny Nambintsovelo sitraka sy Tahiriny Aina. Tsy azo atao latsa-danja ny anteny meran-dola mahafanjakana ahitana parlementary any Madagasikara. Fa adsoina goavana ny fangalana na fanenana ny teti-bola amin'ireo anteny mera rotonto ireo hoy nambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafy. Samy olom-boafidy avokoa na ny solombavambahoaka na ny olona na dia misy amin'ireto farany aza ny voatendry. Noho izany mila atao mitovy tantana ny fitondrana na eo amin'ny teti-bola na eo amin'ny isa na eo amin'ny lalàna mifehy raha ny loharanom-baovao voaray. Rahantsika mahita tokoa moa ny olana indrindra misehatra ny hoe teti-bola hiatrehana ny fivoriana ny anteny mera rotonto amin'izao fotoana izao ho an'ny anteny meram-pirenena dia fantatsika tsara fa ny roso ara-dalàna sy araky ny everana azy aloha ny fandaharam-potoana hatreto. Ho an'ny eo anivon'ny olona kosa dia ho hitatsika eo moa izay fanapahan-kevitra mety ho raisiny zareo anivon'ny anteny meran-dolona satria fantatsika ny hoe fanokanana ny volan'ny olona lasany amin'ny kere any atsimo. Amiko manokana dia fandikan-dalàna zany satria ny solombavambahoaka sy ny olona dia nandany ny teti-bolam-panjakana natao hitantanana sampidonana zany androm-panjakana izany
ka tsy tokony isy fanapahan-kevitra mifanohatra amin'izany eny anelanelany raha tsy nahazo ny fankatoavana ihany koa tena nivon'ireo anteny mera rototareo mety ahina ary ny hoe fanodikodonam-bolam-panjakana raha ny zava-misy satria teti-bolam-panjakana mazava ho tokony ho ana androm-panjakana anankiray lasa atao amina sehatrafa. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe makaiza ny vola omendreo mpamatsy vola anampiana ny kerehany atsimo kanefa efa najanona na ny fandrindrana na fitantanana ara-bola niady amin'ny valanaretina coronavirus. Eritaona lasa izay no nanome tokony filohan'ny Repoblika fa ho avotsitra ireo voafonja izay voendrikendrika na ihany koa tsy eloka be vava no mahazo azy ireo. Tsy tanteraka nefa izany sady tsy voaja ny zon'olombelona noho ny amaroany ireo gadra eto amin'ny firenena araka ny nambarany eo anivon'ny Amnesty International. Fanady adiny nambintsovelo sitraka sary ny tahiriny aina. Tsy nitana ny teny nomeny ny filohan'ny Repoblika Madagasikara manoloana ny famitsorana ireo gadra tsy mbola voatsara hoy nambarany Debros Mushena taleparitra misahana ny Afrika Atsinanana eo anivon'ny Amnesty International. Raha tsy ahivina hoy izy nambarany filohan'ny Repoblika eritaona lasa izay dia avotsitra ireo olona voaroiroy kanefa tsy meloka, ireo olona tsy nanao eloka be vava ary tsy ahina hiantraika amin'ny fiarahamonina ny famitsorana azy. Tsy mba misitraka fitsaboana ary very zo tanteraka kanefa olombelona ireo voafonjy eto amintsika raha ny fahitany eo anivon'ny Amnesty International azy. Avy teo len'ny isa tokony atonony eny amin'ny fonja anisan'izy ireny, eo koa ireo zaza izay tokony omena fahalalahana ary beazina araka ny tokony ho izy fa tsy sedraina amponja sahady hoy hatrany ity vondrona iraisam-pirenena ity. Nanamafy izy ireo fa tsy famelana malalaka amin'ny voafonja akory fa fanajana ny zon'olombelona izay tsy tokony ho tanana amponja. Mitohy ny kely tsy mba mamindro ataon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ireo mpivarotra manana taratasy mazava. Nitaraina teny ambondrina teny indray androany ireo bofy mobile izay ora vitsy nomeny ny CUA azy ireo ialana amin'ny toerana misy azy. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Fikambanana mpivarotra hani-masaka mijoro ara-dalàna eto an-drenivohitra ny bofy mobile. Toy ireo mpandraraha avy eto Antananarivo izay niaran'ny Antsojay. Miainga ihany koa ny fanesorana azy ireo ao anatin'ny iray mpimaso tsy misy alaharo. Raha ny filazany zany dia ny tokony androany zay efa tokony tsy niasa. Nasabotsy ny farafatarany. Koa mangataka izay zany ny mba anohizanay ny asa aloha satria antom-pivelomanay io. Amelomanay ny vady aman-janaka io taorianany amehany izay tena tsy niasanay mihitsy. Dia tena latsaka katerina daholo izay rehetrarehetra dia efa mba manomboka mianatra mandeha ve zahay. Verina ny famelomana vady aman-janaka indray dia hiaran'izany sahady mba mangataka amin'ny mpitondra ny tanàna zay mba hijery ny mombanay fa izahay akory mpanaraka satria mpiara-miombona antoka aminareo zahay. 20 taona reto mpandraraha madinika ireto no nanao ty asa fivelomana ity. Mahalo etra-ara-dalàna ary vola tsy toky sy firohana ny efain'izy ireo isam-bolana. Miantso ny tompona andraikitra mahefy izy ireo mba hijery ny mahaolona. Ny vola lohanay amin'ny commune isam-bolana raha hetsy ariary. Ny etranay amin'ny DGI dia 2 hetsy. Dia ny alohanay amin'ny Ziparka 2500 francs par heure. 20 000 francs par jour. Efatra amin'ny volana janoary reto bofy mobile ireto no nametraka fangatahana fanavozana na autorisation izay fanao isan-taona teny anivon'ny commune. Saingy tsy nisy valiny fa arirarira ny mpiasan'ny CUA hatrany. Aiza ho aiza zany le fanambaran'ny mpeny tanàna mazana fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny fifampiresahana. Mbola vaovao mifandraika amin'ny fampandrosoana ifotony na ny fampandrosoana ny tanàna ihany dia laram-pamehana ny fitsinjovana ireo vahoaka sahirana. Ny fanajana ny teny nomena no anisan'ny tsara indrindra ho an'ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna atao ampitatafika tao nandritra ny fitokanana ny tsenan'ny commune Androany. Fanady adiny nambintsovelo sitraka sy tahiriny aina. Fanorenana tsena ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana no vahaolana na dia eo ary ny fandrevana tsena eto an-drenivohitra hoy ny nambarany ben'ny tanàna nampita-tafika Rado Raparahelona. Ho fanampian'ireo mponina amin'ny asa fivelomany no nanitarana ny tsena tetỳ ampita-tafika sy Fenoarivo raha ny fanazavana nomeny nandritra ny fitokanana ny tsenan'ny commune Androany.
tsy maintsy mifampitsinjo izy fa tsy ny fitiavatena no ampiarina eto amin'ny firenena, ampiarina ny fampanantenana ny menany vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra mba hitokisan'ny mpifidy amin'ny olom-boafidy raha ny hevitra nambaran'ny ben'ny tanàna Rotota teny Feno Arivo sy teny Ampitatafika. Ankarara nagalana ny hevitra mivarotra nomena nitaritin'ny commune nomena sehatra zareo hiteny zay etaetany natao mangarara tamin'ny teo ny fitantanana dia nomena ihany koa misy le fotoana natao hoe indice de transparence budgétaire nivorina tao anatiny tao ary ataoko hoe inefatra metota mazava tsara amin'ny olona le izy tena mazava. Nanoana izay fanatanterahana fanomezan-toky izay ihany koa ny solombavam-bahoaka Jean Alain Ratsimbazafy voafidy teny Atsimondrano. Mila atao mazava tsara na ny teti-bola na ny tetikasa mialohan'ny hananganana fotodrafitrasa araka izao hita maso izao raha nambarany. Faly manatrika izany tena anay amin'izao fotoana izao satria dia amin'ny pitarika an'izany district Antananarivo Atsimondrano ny tenako izany dia velom-bolo tanteraka mahita ny fiazakazaka ny fandrosoana ary indrindra ny atao hoe fametrahan'ireo tompona andraiki-panjakana ity fotony amin'ireo fotodrafitrasa izay filan'ny mponina andavanandro. Tsy hitsahatra hatreo ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ireo kominina Atsimondrano fa mbola azo ny anjara tandrify azy ny kominina tsirairay raha ny loharanom-baovao tsy tokony hanana ihany ireo mponina indrindra ireo mpivarotra fa tsy afaka hanohy ny asa fivelomany. Eo amin'ny tontolon'ny serasera dia onjam-peo manana ny tantarany eo amin'ny sehatry ny finoana ny radio Oasis ary maro radioan'ny fiangonana Adventiste izy io mankalaza ny 20 taonany tamin'ny omaly. Endrika maro no nanehoana izany teny soamanandrary ny teny fanadihadiana izay natrehanay eo amin'ny sary ny Andra Kotomalala. Ny taona 2000 no niforona ny radio Oasis, nanabe, nanome vaovao ary nampiala voly ny mpiaindo tamin'ny alalan'ny fitorinan'ny filazantsara. Efa manana maso ivotelo ambin'ny folo manerana ny Madagasikara kanefa mbola manana tanjona lavitrezaka amin'izao 20 taona izao. Raha ohatra ka mieritreritra ny olona hoe radio mpivavahana dia mivavaka fotsiny ny radio Oasis tsy izay fa mampivelatra andreo lafandreo ohatran'ny hoe clé maina ihany mantsy ny olona raha ohatra ka hoe lafiny ara-tsaina lasa fa ny ara-panahy tsy ao na hoe lafiny ara-batana ao fa ny lafiny ara-tsaina tsy ao dia izay zany no ezahanay zany ampivelarina ao anatin'io grille de programme vaovao io. Ny fandarana tena feno ao aminay dia io fandarana io mamoaka ny an'ireo hiraka mpanaovina ny haino vakijery izay moa ny fihetsona azy amin'izao fotoana izao dia ny hoe fampahalalam-baovao dia ny fanabeazana ary ny fanalana voly. Radio mivohy ny fampandrosoana lovain-jafy miara-miasa amin'ireo fikambanana maro sy ny onjam-peo hafa ihany koa. Manao ny asan'ny onjam-peo tsy ho isan'ireo fitadiavam-bola fa manentana ny mpino kristianina. Misy ny extension rapide zone tenako dia ho an'ny Tomasina hitokana fitaovana ho an'ny faritry Tomasina iny koa ny tsy ho elatsony fa atsoasy dia ho an'ny Tiliara indray ny eo Fianaratsoa efa misy Mahajanga efa misy Ambositra koa efa misy ka ny rarina dia hoe paritaka l'extension radio Oasis zany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia tsy mitsahatra ny fanafiana ataon'eo avy ao Azerbaijan sy Sparkenker ary vaky nandositra avokoa ireo Amerikanina vokatry izany. Misy ihany anefa ireo mbola samiatrika ity ady ity araka ity fanadihadiana nataony Inambintsovelo Sitraka sy Andra Kotomalala ity. Mangina tanteraka toy ny tsy misy mponina ao Stepanakera amin'izao fotoana izao efa lasa nitsoaka avokoa ny atsasaky ny mponina tao an-toerana. Tsy misy mpandena dia eny amin'ireo zaridaina iraisana na eny amin'ny arabe ary tsy misy mpivarotra na dia iray aza. Araka ny loharanom-baovao dia efa iray volana izay no vaky ny ady teo amin'ny Stepanakera sy Azerbaijan. Ireo Armeniens no tena nitsokan-daharana ary nandositra lavitra ny tanàna. Na dia izany aza misy andreo olona efa zatra ny aina tao anatin'ny ady ka nisafidy ny hijanona na inona na inona. Tsy matahotra miatrika ady izany izay Libanais hoy Carlo mponina any an-toerana lehibe tao anatin'ny ady izahay ary efa zatra ny aina tamin'izany hoe fanipazana bomba izany foana ny ampitahorin'izy ireo anay kanefa tsy sainy mandraitra anay amin'ireo misila lehibe ampiasaindreo. Rehefa lasa izy dia manadio nataonay toy izay koa Lili Gazarian nisafidy ny hijanona hoy izy inona no tokony ataoko satria ny vadiko eto anilako ny zanako eto koa sady miaramila izy ka tsy afabela izahay na dia matsiaro mijaly aza ireo mponina ao Karabakh dia misy hatrano ireo misafidy ny hijanona.
dia iny vaovaony Stepanakera sy Azerbaijan iny koa toko lasy tomboko vavy no namarina tanteraka ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'ity zoma ity ankasitrahana feno tsy misaraka amin'ny MBS ianao ary mbola misafidy manaraka ny mahadrefiny radio sy ny fahitalavitra MBS hatrany ny tenanay no mametraka ny mandrapitafa ny manome fotoananao amin'ny ora mitovy raha pitsy ao anatin'ny fampahalalam-baovao veloma tompoko.